ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Amen. Zay le vaky-teny mety gaga ianao hoe tao miresaka momba ny nahaterahany Jesosy izy ity fa ngambola fotoanan'ny krismasy moa zao fa iresaka mihitsy sika mahakasika ny tantara izay nahaterahany Jesosy sy ireo olona concerné na ireo olona voakasika an'izany tantara izany androany na dia tsy volana Desambra aza isika satria misy lesona misy ao anatin'io tantara ny nahaterahany Jesosy io. Misy zavatra tokony ho fantatsika kristianina ao anatin'io tantara ny nahaterahany Jesosy io. Kanefa zany androany raha omentsika lohateny dia ataontsika manao hoe matoky an'izay nifidy. Ahoana hoe matoky an'izay nifidy. Rehefa malala tonga dia hiditra ao anatin'ilay resaka zany io tantarany Maria sy Josefa moa zany ao anatin'izy io sy Jesosy ihany koa ao anatin'izy io dia miresaka momba ny tantaram-piainantsika kristianina. Matetika tsy dia resan'ny olona loatra io resaka io raha tsy rehefa krismasy fa ao anatin'io tantara io dia misy parcours ny fiainantsika kristianina mihitsy. Zany hoe misy ny tantaran'ny fiandohan'ny finoana kristianina ao anatin'io boky lioka toko voalohany io ary mifanitsy amin'izay ihany koa ny ao amin'ny filazantsara ny Matteo toko voalohany sy toko faharoa. Misy tantara ao izay mifandray miresaka momba ny fiainantsika kristianina hatramin'ny voalohany sy ny fiainantsika kristianina après an'izay zavatra izay. Inona ilay zavatra tiako tenenina ao anatin'ilay izy? Ny voalohany indrindra raha mamaky sika ilay nivakiantsika teo eo amin'ilay lioka toko voalohany 19 dia misy an'ilay anjely antsoina hoe Gabriel ao namangana izy. Fary izy rehefa voafofo ho vadiny Josefa. Kanefa i Maria dia nofidian'Andriamanitra. Satria maninona no nofidian'Andriamanitra izy? Tsy hoe tsara izy. Tsy hoe izy virjine ka. Na ihany koa hoe tsy hoe tsara fitondran-teny Maria ao anivon'ny fiarahamonina ka zay no nofidianan'Andriamanitra azy. Fa miverina amin'ilay tenitsika amin'ilay lioka toko voalohany 19 manao hoe araba ry ilay nasoavina ny tompo momba anao. Ny antony nahatonga amin'ny Maria voafidy dia zao nomban'ny tompo izy. Tsy misy ezaka avy amin'ny Maria, tsy misy toetra avy amin'ny Maria fa nomban'ny tompo izy. Teboka voalohany ifampizarantsika ao anatin'izany afatra izany dia zao. Zao sy anao ihany koa ny parcours-piainantsika nahatonga antsika rahalasy ranabavy. Ho tonga ao amin'ny Kristy nahatonga antsika rahalasy ranabavy. Nofidian'Andriamanitra dia tsy avy amiko sy tsy avy aminao. Tsy avy amiko sy tsy avy aminao fa Andriamanitra nifidy no nahatonga antsika ho ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Tenenao aloha ilay akaikinao hoe Andriamanitra nifidy anao mahatonga anao tafiditra ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Toytsika ao anatin'ilay afatra. Jerenao amin'izay ilay tantara. I Maria nofidian'Andriamanitra hitondra an'i Jesosy ao an-kibony. Zao sy anao ihany koa rehefa nofidian'Andriamanitra dia nofidianan'inona tsika? Hitondra ny Kristy ao anatintsika. Nantsoina hitondra ny Kristy tsika ao anatintsika. Tsy avy amintsika izany fa Andriamanitra no nifidy antsika hitondra an'i Kristy Jesosy. Zay mahatonga miteny anao hoe ity tantaram-piainan'ny Maria sy Josefa ity dia miresaka mihitsy momba ny fiainantsika kristianina. Eo aloha mazava tsara fa tsy avy amintsika ny fifidianana fa avy amin'Andriamanitra. Mitohy amin'izay ary tsika. Ao anatin'ilay izy amin'izay rehefa nofidian'Andriamanitra izy dia misy zavatra amin'izay tao anatin'ny tsy voasoratra eto moa ilay izy, tsy voasoratra ao anatin'ilay lioka toko voalohany 19 sy nitohy ihany ity ilay izy fa zao ny zavatra misy. Rehefa nofidian'Andriamanitra izy dia taitry Maria hoe ahoana izany teny zany? Fa maninona n'izany nofidian'Andriamanitra? Ahoana ny fomba atanterahany izany zavatra izany amiko? Dia tonga dia mandingana antsika amin'ilay vaky-teny rehefa nofidian'Andriamanitra izy dia nanontany Maria hoe ahoana ny atanterahany izany? Dia izy ihany, anjely Gabriel ihany no miresaka manao hoe ahoana ozy izy? Ahoana ozy izy? Izay teneninareo izay. Ozy izy hoe ny fanahy masina no tonga aminao
ary iseriny avo indrindra analika anao. Ahoana ny atonga ny olona anankiray ho ateraka indray ezakezaka ilay olona ve sa ahoana? Valiny ny anjely Gabriel ilay izy, ny atonga ny olona anankiray ateraka indray hitondra an'i Jesosy Kristy ao anatiny dia izao asany fanahy masina. Mazava tsara, asany fanahy masina ao anatin'ny fon'ilay olona no mahatonga an'i Jesosy ho tonga ao anatiny. Za zany eto miresaka sady ao anatin'ity teboka voalohany ity ho atsika izay mbola ao anatin'ny ezakezaka be mitady an'Andriamanitra, ho atsika izay mbola ivelana io mbola ao anatina fanompoana te hoe ianao zany tena hoe te ho ankasitrahany ao anatrehan'Andriamanitra, te manao zavatra beta be ao amin'ny fiainana. Misy zavatra ataonao mety manao asa fanompoana be ianao satria mieritreritra hoe amin'ny alalan'ilay asa fanompoana ataonao no ikasihan'ny Tompo anao. Dia za miteny aminao androany, ny soratra masina miteny aminao androany, ny Tompo miteny aminao androany, tsy ny ezakezakao io, tsy ny ezakezakao, tsy ny asanao io, fa asan'ny fanahy masina ao anatinao. Ka raha te hatsapan'izany ianao ajanony ilay ezakezakao. Izay ny zavatra nomeny Jesosy vao manantona azy ny olona dia ozy izy fitsarana nomeko. Fitsarana nomeko. Ny olona anankiray manantona an'i Jesosy, ny zavatra voalohany nomeny dia ny fitsarana. Raha te ho ateraka indray koa zany ny olona anankiray ao amin'ny Tompo dia mila mitsahatra aloha izy dia ny asan'ny fanahy masina no miasa avy eo izy ateraka indray. Zay aloha ilay izy teboka voalohany fampisarantsika dia izao hoe ny Tompo no mifidy hitondra antsika ampitoetra an'i Jesosy any anatintsika. Toy amin'izay ary tsika ao anatin'ny toyan'ilay tantara. Rehefa fantatro Maria hoe novidiana amin'izay izy dia mino fa feno fifaliana tany anatin'ny fony tany. Mety ny tantara tamin'ny mpiarabelona izy hoe ahoay, tanteraka ilay teny faminaniana any amin'ny Isaia 7 hoe ho avy ihany ilay mpamonjy zany hanavaka antsika ao am-bavahoany zavatra izay mianjady amintsika. Dia faly Maria mety niresaka tamin'ny mpiarabelona izy momba an'izay zavatra izay. Ohatra antsika kristianina ihany koa amin'ny voalohany. Rehefa mandray an'i Jesosy dia faly. Rehefa mandray ny Tompo misy fifaliana, te hizara foana, te hiresaka amin'ny olona foana. Mba fantatrao ve zany Jesosy zany? Zao zany Jesosy zany e. Ohatr'izao zany, tena faly ianao. Fa ao anatin'ilay izy amin'izay raha lasa ranabavy misy zavatra mila fantatsika miditra amin'ilay dingana manaraka sika zany anatin'ilay tantara. Tamin'ny voalohany Andriamanitra no mifidy. Fa ao anatin'ilay izy amin'izay faly ianao. Fa ao anatin'ilay fifaliana amin'izay tsy arak'izay heverinao ny zavatra mitranga après. Faly ianao hoe nofidian'ny Tompo. Faly ianao satria manana fiainana mandrakizay. Faly ianao satria nateraka indray. Fa ny zavatra tsy takatra ao anatin'ilay izy après resantsika avy eo, ny zavatra tsy takatry Maria rehefa avy eo dia izao hoe tsy arakarak'ilay izy aloha zany efa mividian'Andriamanitra, fa tsy arakarak'ilay fiheveranao amin'izay no hitondran'Andriamanitra ny fiainanao, satria voalohany indrindra ianao ilay faly zany dia mieritreritra hoe Andriamanitra amin'izay zany no hitondra ny fiainako satria zanany ao anatin'ny kipoko mandray ny toera Maria zany zanany zany no atao anatin'ny kipoko izy amin'izay zany ny hany fiainako tsy isy problème tsao zany ty fiainan'ity fa milamina satria Andriamanitra mihitsy no nanome promesse hoe hiteraka ny zanany zany hoe izy zany mandray an-tanana, milamina ny fiainana zany manomboka eto. Fa ny zavatra mitranga après an'izay tsy arakaraka ilay fisainana maha-olombelona mitranga satria maninona fotoana fohy taorianany nanekeny Maria an'ilay teny ilay anjely izay nampitondrain'Andriamanitra dia inona zavatra mitranga voalohany, problème voalohany dia inona? Naika aorian'i Josepha izy. Fa tsy milamina indray ilay fiainana miaraka amin'ny Tompo e. Ahoana ilay fifaliana be teo? Nahoana ilay fifaliana? Nakaiza ilay fifaliana be teo? Ilay fifaliana ao ihany fa ilay fisainana maha-olona zany manana fisainana hafa mihitsy hoe miaraka amin'ny Tompo zany ohatr'izao ilay lalana mahitsy be tonga dia tonga any amin'ny destination. Tsy misy kitaotaona, tsy misy mivilambilana zany fa tonga dia mahitsy. Fa anatin'ilay tantara any amin'ny Matthieu moa miresaka an'izay zavatra Matthieu 2:2. Ao anatin'ilay izy vao nanaika ilay telo ilay anjely izay nampitondrain'Andriamanitra Maria, naika isaraka sady tamin'i Josepha, naika harian'i Josepha sady izy. Efa vao eo mety nieritreritra hoe hilamina ny fiainana. Inona ny tiana tenenina aminao anatin'izany raha lasa ranabavy? Rehefa novidian'Andriamanitra ianao dia tsy araka ny fisainanao intsony nitondrana ny fiainanao io. Tsy ianao no mandidy an'io satria tsy ianao no nifidy an'Andriamanitra.
mila azonao tsara zany arak'ilay teboka voalohany resantsika teo. Andriamanitra no nifidy anao dia rehefa Andriamanitra no nifidy anao dia izy zany no mitondra ny fiainanao. Fa tsy ny planao tsika mantsy ao anatin'ilay taona vaovao ohatra zao dia manana projet sy planina be da be hoe amin'ity taona vaovao ity anao ohatra an'izao amin'ity taona vaovao ity mba ery amin'izay kosa no tanjony anao an'ry syria. Fa ao anatin'ilay izy rehefa Andriamanitra no nifidy anao dia tsy ny planinao intsony no tanteraka fa izay planin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra. Ny zavatra misy any raha lasa anabavo ny zanak'Israely ihany koa dia tahaka an'izany. Rehefa nivoaka avy tao Egypta izy dia mino fa nieritreritra izy ireo hoe tena ilamina zany ty fiainantsika ity satria Andriamanitra mihitsy naniraka mpaminany naniraka Mosesy hitondra antsika hivoaka amin'ity fanandevozana efa nandritry ny 400 taona ity ilamina amin'izay zany ny fiainantsika hivoaka amin'ity tany Egypta ity isika dia tonga dia mahitsy dia tonga aizy any amin'ilay tany nampanantenaina. Fa inona ny zavatra misy? Firy taona ry zareo vao tonga tany amin'ilay tany nampanantenaina? Firy taona? 70 taona. Zanak'Israely mety nieritreritra hoe miaraka amin'Andriamanitra zany ahafahany etontsika dia tonga dia any amin'ilay toerana. Tsy misy mivilivily zany. Fa Andriamanitra manana planina manokana tsy araky ny fisainanao maha olombelona anao. Tsy arak'ilay no heverinao. Ianao mihevitra hoe miaraka amin'Andriamanitra mahitsy ny lalana milamina. Non. Rehefa Andriamanitra no mifidy dia izy no mitondra. Andriamanitra no mitondra rehefa izy no mifidy anao. Dia mitoy isika ao anatin'ilay afatra. Problema voalohany niainan'i Maria naiky nisaraka tamin'ny vadiny izy. Inona faharoa? Raha fantatrao ary ao bokin'ny Matthieu no miresaka anazy. Inona faharoa? Rehefa nandery zareo rehefa fantatry iza moa izy ity tsy zay aloka ny voalohany faharoa manarakaraka an'izay dia zao hoe rehefa tonga ny fotoana izay tokony haterahan'i Jesosy dia nisy an'ilay fisoratana anarana izay nataon'ny Augusto Kaisara dia tsy maintsy nandery Maria sy Josefa niala tao amin'ny toerana nisy azy nandeha niakatra ho any Nazareta. Dia rehefa tany amin'izay izy dia teraka tany Jesosy ny zavatra misy eo amin'izay tiako resana aminao. Ao anatin'ilay izy zany misy fisainana foana hoe miaraka amin'Andriamanitra milamina amin'ny fiainana. Za tsy mitenitsy fa milamina amin'ny fiainana fa ny tiako tenenina aminao dia Andriamanitra no mitondra. Dia ao anatin'ilay izy amin'izay jerenao tsara fa rehefa tany Jerosalema amin'izay Nazareta moa zany dia ho any Nazareta amin'izay zareo efa ho teraka Maria raha ny fisainantsika olombelona dia zao hoe zany zanak'Andriamanitra zany tsy tokony ho teraka amina toerana ratsy maloto maimbo. Zany ny fisainan'ny kristianina amin'izao hoe ianao ve mitondra an'Andriamanitra? Ianao ve zanak'Andriamanitra dia mety aminao io toerana tsy misy voninahitra io? Mety aminao ve io toerana tsy mialatsiny amin'ilay fomba fiteny tsy manome voninahitra an'Andriamanitra? Toerana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany ilay toerana maimbomaimbo, ilay toerana izay mihitsy nateran'i Jesosy any amin'ilay toerana maimbomaimbo izy anefa izy zanak'Andriamanitra amin'ny planin'olombelona, amin'ny fisainan'olombelona dia izay hoe zanak'Andriamanitra zany amin'ny toerana luxe. Any ny tokony ho teraka. Farafaratsy mba 5 étoiles. Any izy ny tokony ho teraka amin'ilay toerana tena misy mpikarakara tsara mahafinaritra tsara. Fa Jesosy zanak'Andriamanitra mihitsy no manam-porofo aminao fa tsy izay planinao io Andriamanitra no mitondra an'io dia taizy Jesosy niteraka. Tany an-tranon'omby izy fa fambaraka zany raha ny fisainan'ny kristianina amin'izao fotoana izao. Tsy mendrika ny kristianina zany. Nahoana ny tranon'omby no hiterahany zanak'Andriamanitra? Tsy mifanaraka amin'ny maha-kristianina zany fa ny kristianina zany tokony kostara kravaty, kiraro manjelatra tsara, tanana feno inona ny anarany? Vangovango amin'ilay mameratra tsara, manimanitra tsara, dadapaso mandeha. Zany natsoina hoe kristianina manome voninahitra an'Andriamanitra. Soratra masina manazava tsara, milaza tsara fa tsy izay fisainantsika olombelona io fa izay fisainan'Andriamanitra. Jereo Jesosy asa teraka tany amin'ny toerana farany ambany-dritra ho fanambarana amintsika fa tsy isika no mitondra fa Andriamanitra no mitondra. Alleloia. Amen. Izay ny zavatra faharoa nitranga tamin'ny fiainan'ny Maria sy Josefa. Inona ny zavatra fahatelo?
raha fantatrao indray ary fatelo ho an'ireo mpianatra katesisy taloha nenjehan'ny Herôda amin'izay fahatelo. Zay ny zavatra fahatelo ny iainany zareo. Rehefa nenjehan'ny Herôda izy dia nasen'Andriamanitra naninona raha fantatrao e? Nasen'Andriamanitra naninona? Niady tamin'ny Herôda ve? Teneno izy hoe mediva amin'ny oranga fa zany momba anareo Jehovah zany tsy hay toeriny zany fa tonga dia miady zany mamaly zany. Foana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely Gabriel? Dana mandositra. Fisainan'olombelona tsy anaiky an'izany. Aiza koa nisy Andriamanitra ampandositra anao zany fa Andriamanitra mahery raga zany a. Matanjaka zany raga tokony hiady ny olona izay manaraka an'Andriamanitra fa tsisy mandositra zany. Fa eo mazava tsara. Fa Andriamanitra maniraka ny olona ndanina mandositra. Satria maninona? Satria tsy ny fisainanao no atao. Tsy ny planinao no atao fa Andriamanitra manana ny planiny. Amen. Anaty ty afatry ity zany a tena te ampatsiahy anao ilay zanak'Andriamanitra, ilay efa zanak'Andriamanitra, fa ny fiainanao dia misy Andriamanitra mitondra ka izy no mitantana. Ho anao kosa izay ataoko hoe eo ambaravarana, izy moa zany Andriamanitra miasa ny tena marina fa tsy sika. Ho anao izay eo ambaravarana dia efa mampafantatra anao sady ny tompo ny zavatra miandry anao. Fa raha tsy mety aminao ireo zavatra voalazantsika teo ireo a, dia eto dia milaza aminao fa mety tsy haharitra ianao raha tsy ny tompony miantso anao. Raha tombontsoa ny tenanao no hidiranao ao maha-kristiananao na ny anaranao an' Jesosy dia miteny aminao a fa tsy natao anao mihitsy ny finoana kristianina fa aleo manao kitikitakoto. Any vetivety ianao dia mahazo raha ohatra izay ny tadiavinao fa ao anatin'ny fanaranan'i Jesosy mety tsy hahazo ianao, mety hahazo ianao. Satria tsy ianao no mitondra, tsy ny lobe atsika no atao, tsy ny sitrapontsika no atao, fa Andriamanitra ilay nifidy no mitondra sy mitantana. Dia izay sitrapony no atao. Teneleo akaikinao hoe ilay sitrapon'Andriamanitra hoe no atao. Dia manahoana isika anatin'ilay izy? Ianao ve ilay manaiky an'ilay sitrapon'Andriamanitra? Sa ianao ilay midongy tao anatin'ny fitariany teo pastera ny teny hoe indraindray tsika midongytsika ao anatin'ilay izy dia indraindray tsy teanao rehefa tsy mahazo an'ilay zavatra tadiavintsika amin'Andriamanitra. Fa za miteny aminao tsy izany ny fanomponan'Andriamanitra. Ny fanomponan'Andriamanitra tsy hoe midongy ianao dia tsy mahazo dia tsy anao tsony. Fa ny fanomponan'Andriamanitra ny sitraponao azy efa miova ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanao rehefa miaraka amin'ny tompo ianao toatriny tsy hainao tsony ilay izy, tsy ilay tianao tsony fa ilay tian'Andriamanitra mahafinaritra anao. Tsy haiko natsapanao zany, ilay mahafinaritra an'Andriamanitra mihitsy ny tianao. Dia iny ny tianao arana, dia iny ny mahafaly anao, dia iny hitanao hoe tena miadana ianao anatin'ilay izy fa tsy ilay tianao intsony. Anatin'ilay fiarana amin'ny tompo zany te hiresaka aminao anatin'ilay tantara dia izao hoe rehefa tsy ny sitrapontsika intsony natao fa ny sitrapon'Andriamanitra dia misy zavatra miova eo amin'ny fiainantsika tanteraka amin'ny planin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Toy isika ao anatin'ilay izy azy a, ao anatin'ilay izy a, ao anatin'ilay vaky teny zany no hotohizantsika kely. Ery amin'ilay dingantsika ny rehetrarehetra fa tonga dia hiditra amin'ilay andininy fa 5:7 sika ary. Ozy izy hoe sambatra ianao izay nino fa maninona? Fahifaina izay zavatra nampilazai ny tompo taminao. Ozy izy tsika teo hoe fiarana amin'Andriamanitra, Andriamanitra no mifidy. Dia izy no manatanteraka amin'ny planiny rehetrarehetra. Fa anatin'ilay izy misy anjara tokony ho ataontsika zanak'Andriamanitra amin'izay. Inona ny anjara tokony ho ataontsika ao anatin'ilay izy? Mino. Tsotra. Tsisy ninona ataonao. Mino. Izay no nataon'i Maria. Ary Maria dia endriky ny fiangonana ihany koa raha lasaranabavy satria vehivavy, endriky ny fiangonana ny vehivavy. Inona nataon'i Maria? Manoloana ny teny nampitondran'Andriamanitra ny anjely. Nanohatra ve izy? Tsy nanohatra Maria, fa nanaiky izy. Ozy izy hoe ity ao ankizy vavin'ny tompo, aoko tanteraka amiko. Araka ny sitraponao. Ao anatin'ilay izy zany raha lasaranabavy dia izao. Rehefa nofidian'Andriamanitra amin'izay tsika ka izy no mitondra ny fiainantsika dia ny tokony ho ataontsika zanak'Andriamanitra manomboka izao dia tsy mimenimena. No tokony ho ataontsika zanak'Andriamanitra manomboka izao dia tsy manohitra ny tenin'Andriamanitra, tsy manohitra ny planin'Andriamanitra, fa ny ataontsika zanak'Andriamanitra manomboka izao dia ny mankatoa dia mino.
maninona hoe ianao ve mba efa makatosa lehibe loha ihany manahoantsika amin'ny fiarana amin'Andriamanitra misy fotoantsika be loha za aloha manaiky fa misy fotoana be loha ny ady tsy sarako velatsia zany ny fiainam-panompoko fa ny ady tonga dia direct misy fotoana be loha fa ampianarin'ny tompo ao anatin'le be loha hoe tsy mahabe lohanao io tena marina zany tsy mahabe lohantsika mihitsy io firy amintsika reo moa be loha taloha hoe za tsy mila an'Andriamanitra fa aizy zao aizitsika zao ngady tokony anaraka an'ilay Andriamanitra le tsy ilayntsika ihany tsy mahabe lohantsika mifanarana ny tompo ary rehefa tafiditra ao anatiny koa tsika dia tsy mahabe lohantsika io fa rehefa Andriamanitra no mitondra dia manaraka sika misy fotoantsika mety be loha ihany dia avelan'Andriamanitra aloha be loha fa avy eo tonga saina ihany ay tsy nety le nataoko Jesosy tsy nety le nataoko zay mahatsara zay mahafinaritra amin'ilay miaraka amin'ny tompo ka ozy izy amina hoe ny tokony ataontsika zanak'Andriamanitra ao anatin'ilay izy dia tsotra ihany mino dia makatoa izay zavatra apetraky ny tompo any anatintsika izany zay raha lasalana bavy ny afatra tsy lava be izy tia fa efa nezahana tao zay napety azy zay nafoy azy mba tonga asika tonga dia azo alisy tonga dia nyresahana zany ny tena zava-dehibe tao anatin'le resaka ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia tsy fiarahana isika intsony no mitondra fiarahantsika amin'Andriamanitra rehefa izy no nifidy dia manaiky sika satria isika nantsoina hoe vadana Kristy isika nantsoina hoe fiangonana isika tokony hakatoa an'Andriamanitra fa tianohitra an'Andriamanitra tena ileo akaikinao hoe isika ny mpakatoa an'Andriamanitra manomboka androany hoe akatoa azy sika amen na zavatra velo ianao tao anatin'izay inona ary le azonao totsika resaka ty fa tsy hoe amen mahentoroteny dia hoe mahafinaritra dia avy eo mandeha any amin'ny tontolo androntsika antsika dia tsisy ininona akory tsy hitondra ininona ao antsika ny fianonana io raha tsy akatoavina io zay mihitsy le afatra hoe makatoa ohatra ny mary firy amin'ireny tenin'Andriamanitra ireny mba nakatoavinao zay tsika manko kristianina faly mihitsy rehefa hoe mihentoroteny dia ohatrany hoe velombelona ny any anaty fa le izy tsy aplikeantsika zay ny tena problème zay le hoe makatoa makatoa miny dia makatoa zay ny antsonantsika raha lasirana vavy tsy lava be ny afatra fa zay no azo ambara amintsika androany zay no napetraky ny tompo ihany koa tany anaty dia lazaina arak'izay tsisy planina be tsisy zavatra amboamboarina be fo zay apetraky ny tompo any anatin'ny fo no zaraina amintsika raha naray zavatra ianao dia ndao hitsangantsika ankehitriny ny amin'izay afatra fo izay resaka momba makasika ny fitondran'Andriamanitra atsika mila matoky an'ilay miantso isika amin'ny fiainantsika andao hiresaka amin'ny tompo hoe misaotra anao indray amin'ity fotoana ity tompo fa nampianatra ianao mba hatonga anay hatoky ny anaranao nampianatra ianao mba hatonga anay ino sy antehitra misimisy kokoa amin'ny anaranao ihany koa satria tsy izahay no mitondra ny fiainanay tsy isika mitondra ny fiainantsika miresaha amin'ny tompo ianao amin'izay zavatra napetraky ny tompo tany anatinao mety teny anankiray napetraky ny tompo tany anatin'ny fonao any dia isaora azy zany ankehitriny fa zay no anjaranao zany androany raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoko